inona koa lasaka anabavy ny excellence dia mametraka anao amin'ny toeram-pahefana teneny hoe mametraka amin'ny toeram-pahefana ny excellence hoe oabolana 2025 oabolana 2025 zao lazainy mahita olona mailaka na hoe excellent amin'ny raharahany va ianao eo anatrehan'ny mpanjaka no hitsanganany fa tsy hitsangana eo anatrehan'ny olona ambany izy eo anatrehan'ny mpanjaka na hoe hiaraka amin'ny mpanjaka no hitsanganany fa tsy hitsangana eo anatrehan'ny olona ambany izy galasaka anabavy raha te hiakatra ianao amina autorité aoka ianao anana ny esprit d'excellence mba afaka apetraka ao ambony lohanao hoe tananao dia teneny hoe eskaisiko ny esprit d'excellence amen nane zany hoy galasaka anabavy ny excellence dia mitondra anao lasa manana fahefana ny excellence ny lalana miakatra ny excellence ny mahatonga anao afaka mitarika anao hoe afaka tonga amina toerana leadership amin'ny fiainana tsisy olona te ho tarihan'ny olona mpanao kitoto zany fa ny olona rehetra dia te ho tarihan'ny olona tsara amin'ny fiainana galasaka anabavy raha te hiakatra ianao amina autorité dia aoka ianao olon'ny excellence ianao manana toetsaina excellence ianao na hoe toetsaina excellent ianao any am-pianarana mahay ianao any am-pianarana rehefa mahay ianao milaza aminao hiakatra ho azy nilazanao lasa ho mpitarika ho azy ianao inoy tsara galasaka anabavy fa ny excellence tao amin'ny Joseph nahatonga anazy tamin'ny andron'ny Farao izy ny premier ministre za zao suira mihitsy fa nisy olona tena tezitra tamin'ny Farao tao fa maninona koa olona gadra lava io sady andevo lahy io mba raiso tsaina sady gadra no andevo fa PM fa inona nampiakatra ny Joseph teo ny excellence teneny hoe excellence hoe ny excellence nahatonga anazy nitarika tao Egypte ny excellence koa nahatonga ny David izy ny lasa nanana influence goavana indrindra ny ohatra noho ny mpanjaka azy tao amin'ny Israely vehivavy rehefa nihiry Saul nahafaty arivorivo fa David nahafaty alinalina noho n'inona excellence teneny hoe noho ny excellence hoe noho n'inona tsara galasaka anabavy naturel ho anao no lasa ho any amin'ny topy lasa any amin'ny farany avo indrindra rehefa excellent ianao teneny hoe naturel ho anao hoe makany amin'ny topy rehefa excellent ianao maninona tsara amin'ny fiainan'ny olona rehetra galasaka anabavy ny excellence mitondra anao miakatra foana teneny hoe ny excellence mitondra miakatra hoe raiso zany fanana excellence zany ampiakatra anao amin'ny anaran'i Jesosy atao ahoana autorité atao inona autorité ny autorité galasaka anabavy ahafahanao manova ny système sy ny fomba fanjakana sy ny fomba fitondrana zavatra rehetra galasaka anabavy eo ny olona maka fahefana ny olona eo amin'ny fahefana ihany no afaka manova fomba fitondrana no afaka manova zavatra ianao zany aza mipetrapetraka zany ianao fa ianao ka te hanova zavatra ianao manova aloha ataovy zay idiranao amin'ny tontolo ny excellence dia hiakatra ianao dia rehefa mahita anao miakatra ny olona dia anaiky anao azy teneny kely no akaikinao ny excellence hoe mahatonga respect ary ny excellence mitondra obéissance raha tianao no eken'ny olona soit ajain'ny olona soit excellent teneny kely no akaikinao raha tianao hoe no tian'ny olona ajain'ny olona dia ho eken'ny olona dia soit excellent hoe ahoana tsara raha ohatra koa ianao te impacte te hiantraikany amin'ny olona manodidina anao te hiantraikany amin'ny manodidina anao te hitondra ny olona any amin'ny Kristy ianao te hitory filazantsara ianao dia tadidio soit excellent ahoana hoe soit excellent fa rehefa excellent ianao dia manana autorité ho azy hafa mihitsy io tadidio ny excellence dia Andriamanitra mihitsy lay manana ny fahefana rehetra any an-danitra sy ety an-tany raha vao mahita olona excellent ny olona dia manaiky ho azy teneny hoe
ahitana ny olona hoe dia anaiko azy. Satria maninona ary? Satria maninona? Za manonona hoe tsy akasika olona ray intsony ianao, tsy impacté amin'ny olona roa fotsiny ianao, fa impacté amina masy ianao na vahoaka marobe amin'izay, satria nomboka tsara ianao. Impacté ianao amin'ny fianakavianao amin'ny fianakaviam-be ianao eo amin'ny tanànanao sy ny manodidina anao amin'ny anaran'i Jesosy, satria hiakatra amina excellence ianao. Amen. Fahatelo ka lasaka anabavy, ny excellence dia mitondra anao makany amin'ny prospérité na fananakarena. Voalohany, ny excellence dia manokatra varavarana. Faharoa, ny excellence dia manome fahefana. Ary ny fahatelo, ny excellence dia mitondra anao makany amin'ny prospérité na arena. Raha mamaky ny baiboly ianao dia zao zavatra hitanao. Nomeny Farao an'i Josefa daholo ny arena rehetrarehetra hoeto izy. Rehefa tonga teo amin'ny Josefa amin'ny fianakaviany, dia izy nay mibaiko ny olona Egipta hoe mba meohanina izy, mba meohanina izy, meohanina olona kao. Satria maninona? Lasa teo ambany fiahiany Josefa daholo ny akamaroan'ny arenan'ny Egipta. No ninona? Tsy noho ny sorirany tsara tare, fa noho ny excellence. Teneny hoe noho ny excellence hoe manina tsara. Raha mamaky ianao Daniela koa tahaka izany. Daniela toko 2:7 ahitanao hoe dia nomeny mpanjaka arena be dia be Daniela, satria maninona? Excellent. Teneny hoe excellent izy hoe. Raha mahita ny tantaran'i Davida ianao, Davida ane mpiandriondre, fa lasa nanan-karena be ary nanangona volamena 100 taonina. 100 taonina ho atao fanaty. Inona nananan'i Davida an'izany? Noho ny excellence-any. No ninona tsara? No ninona tsara ho ia? Raha mahita ny Solomona ianao, mba raiso an-tsaina, mahay loatra Solomona, na endry loatra Solomona, anka ny firenena manodidina rehetra dia tonga amin'ny Solomona mitondra fanaty mba hieno anazy miteny, satria izy excellent. Ifonako aminao, mpihira ve ianao? Tianao andovola ny olona hieno anao mihira? Sois excellent. Fa tsy mbola nisy olona mpihira hoe jorery ny feoany ka nisy olona nandovola, andeha hieno anazy hoe tena andeha hieno an'ilay jorery iry tsika. Mariavy ianao hoe lasaka anabavy eo, rehefa excellent zavatra, misy tableau be dia be ao amin'ny Louvre, fa ianao mandovola ny olona mba hijery ilay tableau fotsiny satria excellent. Ainao ve inona mahasamihafa ny sakafo ery amin'ny sisiny ery amin'ny vary mitsangana sy ny any amin'ny restaurant lehibe? Any amin'ny vary mitsangana ianao, ravo ny orana dia mihinana farany aingana ianao, amin'izay ianao tsy lena loatra. Fa ny excellence any amin'ny restaurant lehibe dia izao, ampidirina ianao dia apetrany eo amin'ny seza ray tsara tarehy ianao, asiany mozika moramora mandeha, asiany climatiseur, asiany décoration tsara tarehy ao, ka na avo be ary ny orana ny ivelany, tsy matahotra ianao anatiny. Normal ianao ka mandoa bebe kokoa. C'est l'excellence. Tenekeno kaikinao, c'est l'excellence hoe. Ny excellence dia mahatonga anao ho ambininy, ho tahiny, misintona fitahiny eo. Ifonako aminao, na ny serveur any amin'ny vary mitsangana sy ny any amin'ny restaurant lehibe ary samy hafa. Any amin'ny vary mitsangana, inona ny ataonao amin'izay? Sady entiny anazy misy cure-dent. Inona ataonao amin'izay? Ay, lohany asiana saosy ve? Tonga dia efa misy fanaovany anazy zay fotsiny. Fa rehefa tonga ary amin'ny restaurant ianao, misy lehilahy mijoro ny lohanao miaraka amina fomba fijoro hafa mihitsy. Monsieur, carte. Na fomba fijorony dia efa mamono lolo. Tena marina ilay fomba fijorony ohatra na le sourire ary. Ina ataonao zay? Hainy mihitsy le misourire aminao. Ndraindraiky efa miditra amina zavatra goavany reny ianao, raha vao tsy vidy ianao dia ianao indray menatra. Tellement tsara loatra le fitsikiny, tsara loatra le servisiny, ka raha hiteny ianao hoe zavatra tsotra dite kely ihany dia ohatra menatra ianao hoe
na valeur le sourirany teo fa tsy valeur le dité. Inona mampimenao e? C'est l'excellence. Tenikelo kakanao c'est l'excellence sa hoe. Manina tsara. Kalasaka na bavy. Inona ny tombony? Rehefa ao amin'ny excellence ianao ka manan-karena, tsarovy. Rehefa manan-karena ianao dia moramora amintsika no hitory ny filazantsara. Raha hitory filazantsara ianao, hitory filazantsara amin'ny excellence ianao, sa ampiasa ianao an'ilay mégaphone. Isa. Ho atsika vahoaka rehetra manodidina. Tia anao Jesosy. Tia ny afatra farany isa mahalala ny tranga aminao rehefa avy ao. Ohatrany hoe miantso hoe ray eo sao dia tia ny filazantsara fakano any reto. Fafa mihitsy ka mitovy filazantsara amin'ny fomba excellent ianao. Asainao any amin'ny restaurant lehibe ny vahoaka ny olona rehetra izay asainao dia menao sakafo izy dia zarainao amin'ny fomba excellent filazantsara. Sady mihinana foie gras izy miteny hoe tsara ny tombo. Vao mijery an'ilay mpanompon'Andriamanitra, ilay olona dia miteny hoe tena raha ohatr'izao mpanompon'Andriamanitra za hivavaka. Tena marina anie zany e. Ny olona rehetra dia tia ny excellence saka lasaka na bavy. Rehefa ao anaty prospérité tsika na ao anaty fananakarena dia tadidio mora amintsika mitory filazantsara. Sako milaza aminao, tsika eto zao misy karazan'olona tsy sahany taomina mihitsy mandrakizay. Dia efa maninona? Ilay mipatabeko. Fa raha olona manan-karena ianao ka lasaka na bavy, niza sahanao manasa anazy. Zavatra roa miatire olona, na adala votsitra eny an-dalana, na ny tsara indrindra eny an-dalana. Ka misafidy tsika na ho adala votsitra eny an-dalana na ho tsara indrindra. Anontaniako ianao akaikinao, inona ny tianao e? Mihina fa mitovy ny hevitrintsika e. Antenenao ny aloha sao dia hafa ny ianao lasaka na bavy. Rehefa tahina, rehefa ambinina, rehefa manan-karentsika manana le esprit d'excellence, tsarov fa ny lalina miantso ny lalina hoy ny baiboly. Tsarov fa l'excellence attire l'excellence. Hoy amantsy ny ekipa satria ho amboarina hatramin'ny ao amin'ny esplanade. Dia ozy ny olona hoe dia ahoana pasteur amboarina zany io ve tsy mba ny olona dia hoy izy amantsy anazy. Rehefa amboarintsika tsara tarehy ao dia tsisy kivorivory irovirovy ao intsony. Rehefa mitoerana madio sy milamina ianao, menatra ianao na nipy fako azy. Fa reny akaiky ny fako ianao, tsy olana aminao na tsy ao anatiny ary le izy. Izy tamintsika rehefa manao an'ireny, manana fako dia aforiporitra, dia makabana. Dia ohatrany hoe vadika Michael Jordan zany ianao. Dia rehefa atsipinao nefa le izy, tsy tonga ao. Fa zao le izy, raha toerana milamina sy madio ka tsy tonga, dia manatony ianao dia rofinao le fako dia alefanao anatiny. Fa raha ohatra ka toerana maloto io, na ivelany ary tsy mampanina anao. Ka tsy marina ary ve zany e? Satria la médiocrité attire la médiocrité. Fa ny excellence, manery ny excellence ahatonga anao ho excellent. Tia mahagaga anaka lasaka na bavy. Misy olona nahiditra ao amin'ny Carlton nary, solo akanjo izy zay vao samy hiditra ao. Vao tenenao fotsiny hoe ao amin'ny Carlton le fivorintsika, tsy maintsy mody aloha zany nozy izy aloha misolo akanjo. Satria maheno hoe Carlton. Fa raha tenenina zao izy ao amin'izay maika amin'ny fivorintsika, tonga any rehefa avy eo miazakazaka kely mariavy ianao hoe teneniko no akaikinao, ndao tsika hoe ho any amin'ny excellence hoe ny ao an-tranonao ataova milamina daholo iny zavatra rehetra fa l'excellence attire l'excellence. Rehefa ataonao tsara tareny ao an-tranonao ao dia asivy toerana anankiray hipetrahana tele tsara tena le fisaka tsara reny, fa ho avy le tele tena fisaka tsara reny. Amen. Manomboka androany tenenikely hoe excellence hoe galasaka na bavy. Rehefa voatantsika dia afaka manaparitaka ny filazantsara. Amen. Maninona?
faharoa rehefa benitsika rehefa tenenikeno akaikana rehefa benitsika hoe dia antraikatra ny mitaranaka fara-mandimitsika any zany bénédiction zany aka milaza aminao a na ny zanakao ary anaraka anao azy satria mahita izy hoe neninay dadanay nanomboka tamin'izy mivavaka niova be ny fiainanay dikan'izany le fivavahana mihitsy nanova azy fa tsy hoe dadanay sy mamanay nanomboka tamin'izy mivavaka mifadianina foana ny ekoka tsy niasa tsony zareo ma tsisy vola tsony tato an-tranonay a tena le fivavahana ny nimbanay mianakavy ka tsy marina izy misy olona ka lasaka nabavaka efa nanomboka nivavaka izy zao no nampianarana anazy ka tsao ny zavatra ny ambony ahoana nampianarana azy dikan'io na velany ny asa fadianina foana izy le matavitavy malandilandiny iny lasa koroka tenenikeno akaikiny hoe kokôlôzia hoe najany ny asany manjary manomboka izy le mipetraka atao anaty trano tsara teo a satria tsy mibanjina ny zavatra akoatra ny any ambony tsony dia tenenany ankizy miafitsika fa fiverina ny tompo dia mifindra trano tany mitsotsotra dia aveo ny nitsotsotra aveo ny nitotongana ny nitotongana satria maninona adininy olona fa tahaka atsika mitady fahamasinana tahaka atsika mite andeha amin'ny fahamarinana dia tahaka izany koa mila mitadyntsika hoe ahoana ny anehoako ny fahatsaran'Andriamanitra ahoana ny anehoako fa tena Andriamanitra io Andriamanitra mità Andriamanitra manambina Andriamanitra mampiakatra fiainana tahaka izany fa tsy hoe zaka tsako ny fahamasinana sy ny fahamarinana fa aleo zay io kongorotika eto ihany diso ve zany teniko izany to raha lasaka nabavy eo raha te ahazo olontsika ho an'i Jesosy dia izao andao tsika hitady fahamasinana sy ny fahamarinana fa andao koa le Andriamanitra mità sokafantsika ho azy ny varavarana amin'ny excellence mba hanehoantsika fa ny tsara izy a manambona izy a mikarakara ny olona izy raha mety aminao zany te hafa mafy be ho an'i Jesosy ianao amen ve zay amen ve zay noho izany raha lasaka nabavy manomboka androany aza menatra manao zavatra tsara aza menatra ny fitahian'Andriamanitra